Partagez Bethelma des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Nagataka fiaonana tamin'ny tompona ndraikitra teo anivon'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena androany ireo kandida ho filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats saingy nanaovan'ireo mpitandron'ny filaminana hery famoretana ary nisy ny fifanosehana teo amin'ireo miaramila sy ny kandida. Taorian'izay nisy ny fanambarana nataon'ireo kandida izay nilazana fa tsy embotra ary tsy anaiky ny fanitsakitsanana lampandrenana izy ireo. Tsy ny fanalalahana amin'ny fahazahoana mampiditra angidimby ihany no tokony hojeren'ny fanjakana amin'ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika fa tokony hojerena ihany koa ireo fitakiana ataon'ireo kandida misaraka ambin'ny folo amin'izao fotoana izao raha tiana ny hazo fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ho ny mpamakafaka ara-politika tamin'ity androany ity. Tsy hiteraka fitoniana ny tsy fijeren'ireo teboka mila hatsaraina amin'ny lafin'ny fifidianana raha ny fanokevitra hatrany. Tsy maintsy amiraina ny fahafahana mampiasa vola eto Madagasikara na ho an'ny mpandraraha atao anatin'izany na ho an'ireo mpandraraha avy any ivelany ho ny kandida Ajo Andrenana Rivelo laharana faharoa amin'ny bilita tokany. Tokony ho azo tsapahitanana ihany koa ny tamberina ndraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny vahoaka noho ny fanjakana mampiasa ny volam-bahoaka. Mibaribary ny fahadisoana amin'ireo kara-pifidianana izay miparitaka eny anivon'ny fokotany ny fanadihadiana natao. Ankoatra ireo doublon, maro amin'ireo olona izay voasoratra anarana nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ihany koa no tsy mahazo kara-pifidianana ho an'ireo fokotany ivelana Antananarivo. Misy amin'ireo karatra tonga eny anivon'ny fokotany aza no olona efa nodimandry raha ny fanadihadiana natao hatrany. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena, olona misy 12 no namony ainy tao anatin'ny iray volana tany Suède. Vokatry ny ady misy eo amina kangourou samihafa ny antoerana. Tao anatin'ny taona maro ny fanesy hitrangana volon'olona amin'ny fampiasana ireny bomby ireny hatrany any Suède. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Kafaliny ndray tompo klasy tompo vavy nisy diako ny tokantrano amin'ny tsy alinizy moa faharoapolo ny volana septambra taona 2024 ity manatra ny araba ary manasanao mpitiavana anaraka ny fampahalalam-baovao vaovao nisongadina avy hatrany dia nangataka fionana tamin'ny tompona ndraikitra teo anivon'ny lapan'ny fanatanjahantena androany ireo kandida ho filoham-pirenena izay mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats saingy nanaovan'ireo mpitandron'ny filaminana hery famoretana ary nisy ny fanosehana nataon'ireo miaramila ireo ny kandida nisy ny fanambarana izay nataon'ireo kandida teny antoerana izay tsy emotra ary tsy anaiky ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny lakana efson. Ny 15 septambra lasa teo no nanao fangatana fa ampiasa ny lapan'ny fanatanjahantena androany azoma ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 10 no lazain'ny tompona ndraikitra arabarotra fa malalaka ny toerana amin'ny fotoana io. Ny ampitsonindry ny laza indray ireto fatrany fa efa misy mampiasa ny toerana. Raha ny hita teny toerana ny maraina, lalao ara-piralaina teo amin'ny Kosova no natao tao. Lalao izay afaka natao tao amin'ny Petit Palais na ny gymnase noho izy fanazarantena tsy misy mpijery. Tranga izay mampiseho fa aninina tsy nomena ireto kandida ireto ny fampiasana ny toerana ary tsy avela manao hevitra malalaka ihany koa izy ireo. Tamin'ny 12 ora sy sasany teo no tapitra ilay lalao ara-piralaina tamin'ny taranja handball. Nanomboka teo araka izany no nalalaka ny teo amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Efa rakotra mpitandro ny filaminana avokoa ny teny Mahamasina sy ny manodidina nanomboka ny maraina.
tamin'ny roa latsaka folo no nigatona teny Mahamasina ireo kandida ho filoham-pirenena iazo nisy alapany nisy fanatanjahantena iresaka amin'ireo tompon'andraikitra any an-toerana mahakasika nisy afafan'izy ireo mampiasa indraiky any lapany fanatanjahantena. Nandritra ny lalana nefa no nisy sakana nataony ireo hampitandro ny filaminana tamin'ireo kandida. Misy valo ireo kandida izay hiatonga teny an-toerana androany sangy tsy navelany mpitandro ny filaminana niditra hatramin'ny farany tao amin'ny lapany fanatanjahantena ireo kandida ireo. Misy nisy fifampiresahana izay nataon'ny kandida niaraka tamin'ny tompon'andraikitra. Kafonareo leader zay candidat gataka fotoana amin'ny couleur hoe oviny zay any afaka manofany indray zany mety ny olona miroso tamin'ny famosehana ireo kandida ireo mpitandro ny filaminana nandritra izany. Milamina nareo arantio aloha petanareo tsara fa zamekendre vao ary manahirana manao ohatra miforcer anay zay manosika anareo zay natositosika areo mijanona aloha iaho aty anazy mbola mandamina daholo ny olona rehetrarehetra fa za mifanositosika eto aza mifanositosika eto sao dia nahirana zay tsy manosika anareo ary zay aza mifanositosika areo. Nanetry tena ireo kandida ireo fa manoloana nisy hery famoretana atao tamin'izy ireo sy amin'ny tsy fahafahan'izy ireo fa manohy hevitra amin'izao. Nagataka iroso moramora amin'ny fiarany avokoa ireo kandida ireo sangy hiaran'ny fanosehana ataon'ny mpitandro ny filaminana hatrany. Mialohany ialany ireo fa kandida hateo amin'ny lapany fanatanjahantena nanao fanambarana ireo kandida ireo. Nizara efatra mazava nisy fangatahana ireo fa vondrony kandida taoriny nisy hetsika anokasan'izy ireo fa atao teny amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina androany. Vonan'ireo kandida milatsaka filoham-pirenena no manao fanambarana ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy hamerenana indray ny tany-tandalana mba hisian'ny fifidianana madio marina tsy mitanily manaja ny demokrasia araka ny rehetra. Izahay kandida milatsaka ho vidiana ho filoham-pirenena dia miombon-kevitra ary mitaky ny fanatanterahana ireto voalaza manaraka reto. Voalohany, tsy manaiky ny filantsahan'ny kandida, tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy hifaninana ho vidiana ho filoham-pirenena malagasy. Faharoa, mitaky ny fanovana ny firafitry ny seni amin'izao endriny ankehitriny izao. Fahatelo, mitaky ny fametrahana cour électorale spéciale hitsara ny fifidianana. Fahaefatra, tsy manaiky ny gouvernement ankehitriny hitantana ny raharahampirenena mandritra izao fanomanana ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izao. Mba hahafahana manatanteraka ireo dia iroso amin'ny ezaka rehetra izahay mba hatongavana amin'ny fifanarahana politika. Ny fanatanterahana ireo dia antoka mba hahafahana miroso amin'ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra. Noho izany, raha tsy misy fifanarahana afaka fotoana fohy dia manome fotoana antsika rehetra hery velona eto amin'ny firenena vahoaka malagasy eny amin'ny kianja 13 Mai manomboka amina alatsinainy mafy izao. Taoriny io fa nizotra avy hatrany ny fiaran'ireo kandida ireo ary niala teny an-toerana. Tsy nijanona teo anefa nisy asakana nataony ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo kandida. Ireo vahoaka nanoana azy ireo ihany koa fa tsy niala fa nanaraka ary nandeha tongotra ananaraka ireo kandida ireo. Niakatra ny Saint-Michel no fanonova ny mpitandro ny filaminana sakana indray izy ireo.
Nizotra moramora ihany koa ny kandida ary hanosakana ireo mpitandro ny filaminana indray manoloana ny tunnel Ambouda. Misy indray ny fifamotsehana teo amin'ireo kandida sy ny mpitandro ny filaminana. Nisy tamin'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa no nikestanana ireo mpanarady ireo kandida. Vaky indray ny sakana teo amin'ny mpitandro ny filaminana ary nirahina ireo kandida ka niaraka nandeha tongotra namakivaky ny tunnel Ambouda. Teo Andohan'Analakely no nifarana ny dian'ireo kandida. Tsy nisy ny fanakorontanana sy fanimbana fananan'olona na teo aza ny hery famoretana natao tamin'ireo kandida. Hitasady fa tsisy natao hoe demokrasia ta Madagasikara. Nefa ma republika na Madagasikara dia tokony isy natao hoe demokrasia zany. Nefa na izany zany ara dia fahitasady ny fahavononan'ireo vahoaka malagasy izay atao hoe miaina ao anatin'ny fahatrana sy ny fahasahiranana ka ritantsika amin'ireny fa dia tena tsy nasakana ny miaramila na ny ireo mpitandro filaminana fa dia indroso ny vahoaka. Fa dia eto moa dia isaorana ny atao hoe ireo kandida na ireo président 20 izay atao hoe mbola ao anatin'ny fahendrena ka izy no namily ny vahoaka izay atao hoe miaina ao anatin'ny fahasahiranana. Dia misy fotoana manaraka fa hita zany fa efa vonona ny vahoaka malagasy ary tena feon'Andriamanitra marina feo amin'ny vahoaka ary ain'Andriamanitra ny ain'ny vahoaka ka tsy nasakana ireo atao hoe maro na dia misy ary natao hoe fampitahorana sy sakasakana maro fa dia tsy nasakana zany vahoaka ary tsapa amin'ny vahoaka fa tena ao anatin'ny fahasahiranana marina izy amin'izao zavatra misy zao. Toy an'izany dia mametraka foana ary lizany zavatra atao hoe fifampiresana zava-dehibe fa tsisy hoe fifampitahorana na hoe menace fa fifampiresana ny tokony atao fa mariany etoana moa fa ny kandida lalarana fahatelo dia tsy tonga amin'ny voro mihitsy rehefa tsono. Tsy hay izay antony satria mety atoky izy any ny fifidianana izay ho ataony amin'izay atao hoe ratra mandraika ny fifidianana ny CNI na ny ACC ireo ny atokisany ngamany satria isaky ny atsona amin'ny voro izy dia anisany atao hoe tsy tonga foana ka zany zavatra any dia anisany mampiayan'ireo kandida sy ny vahoaka malagasy ka tokony mba ho tonga izy hiaraka amin'ireo vahoaka hiaraka amin'ireo kandida ivory fandinika zay mety sy ny tsy mety dia eo hita zay mety ampiana zay tsy mety ahintsy fa mampanailo fotsiny dia miziriziry any heviny izy ary matoky an'ireo andry mpifidianana sy ny atao hoe androm-panjakana sy ratra mandraika ny fifidianana ny CNI zany. Ny antso ireo pombazy ihany koa ireo kandida miisa 12 mba hamonjy ny QG an'izy ireo tsirairay avy raha mpitso asabotsy ho fanimanana ny hetsika izay ho tanteraina ny alatsinainy ho avy izao. Tsy ahivina hatrany fanajana ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena no takiny ny vondron'ny kandida sy afa miala amin'izany ny HCC, ny gouvernemanta sy ny filohan'ny Sénat. Andrasana ny mety ho toyiny ireo kandida izay milaza fa ao fotoana izao amerenana ny asany ny firenena sy ny fampanajana ny lalana eto amintsika indrindra amin'izao fiomanana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana izao. Famalona izay etsika ny collectivité kandida izay dia nanao fanambarana ary miantso ireo solombavambahoaka rehetra mpiarady amin'ny ampitsahatra ny asany ka anatevindarana ny tolona eto Antananarivo ny kandida ho filoham-pirenena sy teny Andriana Soloniaiko. Fanampanazavana. Atia manakara ny tena commission namita aniny miavatoro iny taty amin'ny faritra taty Antsimantsinana. Ka eto dia manambara ny solombavambahoaka rehetra izay manohana azy miaraka amiko dia iangaviana hampitsahatra ny asany any amin'ny distrika rehetra hiverina any Antananarivo alohan'ny alatsinainy izao raha tsy misy ny accord politique hitadiavana lalana mba hafana mametraka ny fifidianana hoekeny rehetra fifidianana madio ary ambarako eto fa ny tenako sy tendrandrena Soloniaiko sy ny solombavambahoaka rehetra miaraka aminy dia manohana hatsany ny hetsika fitadiavam-baolana ataony ireo kandida 12.
fa tsy misy mandany firosoana amin'ny fividianana ny rehetra sady efa tapitra ny mandany filoha teo aloha no io koa ny fomba entina manolo azy amin'ny fitantanana ny firenena ary ny fividianana no endrika demokratika amin'ny fifandimbiasa-toerana tsara indrindra saingy tsy maintsy fividianana madio tsy miangatra mangarahara tsy misosoka ary ekeny rehetra no tokony ho isy izany ve no zava-mitranga ankehitriny. Tena oraikitra tokoa ve ity fividianana ny fahasivy ny volana novambra ity? Fanontaniany maro io. Ankoatra ny resaka politika mantsy, dia somary adinodiny ny fanomanana sy ny fikirakirana, indrindra fa ny tetika maloto tsikaritra. Tsy voatanisa amin'ny antsipiriny eto izy ireny, fa vitsivitsy tena goavana ireto. Ao aloha ny listra ny mpifidy, ny lista elektoral. No avaozina tanteraka izy io tamin'ity, ary efa nikatona tanteraka, rehefa nahemotra matetika. Tsy tratra ilay 12 tapitrisa. Maro be ny fitarainana, nandritra ireny fanavaozana azy ireny. Tsy voasoratra, tsy tratra ny trano, taraiky ny tambokaraman'ireo agent recenseur, tsy fahaizana izy ireny ny asany andreketany. Avy eo dia naverimberina avy any fotony sy seny fohibe ny listra. Dia tsy haintsony hoe avy aiza ny fahadisoana sy ny fahabangana be dia be. Io listra ny mpifidy io no nabe olana tamin'ny taona 2024. Tsaroantsika ny doublon. Ka sanatria ve iverina izany? Misy aza moa milaza fa triplon mihitsy no itranga amin'ny ity indray mitoraka ity. Mila tao petadrindrina isam-pokotany ny listra mba hahitany ny mponina azy. Ahina koa ny siny birao fandatsaham-bato matoto. Efa tokony azava tsara amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny fifidianana izao ny isan'ireo birao isam-pokotany. Efa misy mantsy anoany mpifidy 700 ao amin'ny fokotany iray ohatra. Nefa atao 2 ny birao fandatsaham-bato, kanefa ny mpifidy 700 dia zakana birao iray. Azontsika ny tetika maloto amin'izany, sy ny sisa. Ka rehefa mampiahiato izany ny ovozotry ny fifidianana, dia azo antoka fa tsy ilamina ny raharaha, ary ina mafy ny krizy aoriny ny fifidianana na ny krizy post-elektoral. Dia orandra mitarika amin'ny fahavoazana sy faharavana eto amin'ny firenena indray. Ikorotana ny fiarahamonina, iady an-trano eto ny piraitan-drazana, hopotika ny toe-karena, ary alalina indray ny fahantrana, efa miatra amin'ny 700 ny malagasy. Tsy misy maniry an'izany, afa-tsy ireo mpanao politika te hifikitra amin'ny sezany, ka manao izay fomba rehetra andresena. Mila mailo ny vahoaka, mila mailo ny kandida sy ny mpombazy, ny fiarahamonim-pirenena, ny hery-velona rehetra. Ny kandida izay matony rotsaka, dia vonina iroso amin'ny fifidianana. Saingy fifidianana madio, tsy miangatra, tsy mitanila, mangarahara rekeny rehetra. Fa tsy hoe anaiky fifidianana izay tereko masaka, na fifidianana kitoto, na sanatria efa vokatrano any akory. Atsahatra tsy hopitarika vondomaika mpiara-mitantana ny antoko MFM i Petra Kotiniaina ary tsy manatrika ny fivoriany MFM manamamory ny mpikambana ao aminy araka ny fanambarana nataon'ny komity fohibe ity antoko ity. Anton'izany ny fanohanany amin'ny anaran'ny manokana ny kandida Andry Rajoelina sy ny idirany UPAR. Ny tsy fanapa-kevitry ny antoko MFM miny noho izany tsy mamatotra ny antoko MFM ny kabariny fa fanapa-kevitra samirery araka ity fanambarana ity. Fa tsy ny fanarahana amin'ny fahazoana mampiditra angidy-by ihany no tokony hojeren'ny fanjakana amin'ny fanomanana ny fividianana eto amintsika, fa tokony hojerena ihany koa ireo fitakiana ataon'ireo kandida misy 12 amin'izao fotoana izao raha tiana ny azo fividianana madio sy mangarahara araka ny rehetra hoy ireo mpamakafaka ara-politika androany. Tsy hiteraka fitoniana sy tsy fijerevana ireo teboka mila hatsaraina amin'ny lafin'ny fividianana raha ny fanazavana. Au Madariva no nilazany teo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar fa mba ho tombontsoa ambony ny fireneny sy ho fampitoviana herijika ny kandidat tsirairay. Nandray fepetra manokana teo anivon'ny ACM anomezana alalana ny kandidat rehetra hampiditra angidiny-by. Fa ifana omeny ny lalàna ny ACM ny fandraisana fepetra manokana na dérogation. Nanamafy ireo mpamakafaka ara-politika androany fa tsy ny fafana mampiditra angidiny-by irery ihany no tokony hojeren'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena, fa tokony hojerena ihany koa ny listim-pifidianana izay ahitana olana goavana amin'izao fotoana izao. Ekena fa efa misy ny famahana olana amin'ny ampahany ataon'ny fizondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ohatra maly reny nataon'ny ACM reny zava-dehibe reny hoe dérogena zany mety condition rehetra fana mampiditra an'ireo angidy-by ho an'ny kandida mpifaninana ho filoham-pirenena. Ka ny zavatra angatahana nefa
rehefa mamaha ohatrin'io ihany tokony hovahana daholo ny olona mikasika ny fifidianana indrindra fa ny lisy mpifidianana aloha amin'izao fotoana izao tena olana tokony tsy hoditsy fantatra io na hodiana amin'ny saradala satria reo olona ny soratra narina tamin'ny lisy mpifidianana na zay nahazo an'le fanamarina fa ny soratra tsy ao anaty lisy mpifidianana raha eo amin'ny fokotany misy anazy zao dia betabe zany zavatra zany nefa zany eto Antananarivo renivohitra tokony hojerevana zany zavatra zany tsy anaovana resaka hoe lalàna sy ny sisa fa derogeo koa zany zavatra ohatra zay vao koa hoe ahoana ny fepetra aingana sy foy ahafahandreo loatra anaty lisy mpifidianana mandray andraikitra ny gouvernemanta zay sady mandray anjara toeran'ny filoham-pirenena ankehitriny inona ny tokony atao amin'izany zavatra zany fa tsy varimbarinao ka aveo mipoaka ny olana vao tsy ary vaolana indray raha ny zava-misy ny fandroany volana septambra lasa teo no nanao fangatahana fahazahon-dalana tsy mandoa taberina andraikitra na ny redevance ho an'ny famezivezena sy ny fipetrahana amin'ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara teo anivon'ny Ademba ireto compagnie petiterina vitsivitsy ireto toy ny MTA, GSA, ACFF Travel ary ny TOA sy ny Sky Service ireto roa farany ireto izany ny mpandraharaha Mambaravatomanga avokoa mazava ho azy fa nekeny teo anivon'ny Ademba io fangatahana io mba ahafahan'ireo compagnie ireo mampiditra fiaramanidina ho ampiasain'ny Andrajoel maritra ny fotoana ny fampilezan-kevitra fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe noho ny tombontsoa manokana ho an'ny kandida iray ve izany no amotena ny orinasa malagasy Adema izay ireo tamberina andraikitra ireo ihany no any fidiram-bolany hanodinana ny orinasa hatao tantely afa-drakotra ve izany ny orinasa mpanjakana ka tsy hipetraka araka ny tokony ho izy ny tamberina andraikitra ho an'ny fananam-bahoaka ankoatr'io na mafisy ny mpamakafakara politika hatrany fa tokony hojerena ihany koa ny fitakena maro samihafa ataon'ireo kandida misy araky ambin'ny folo amin'izao fotoana izao mba hampirindra ny fifidianana manoloana indray ireo collectif de candidat tsy hoe adala akory ireo olona reo misy manam-pahaizany reo misy manana maizy azy reo zany hoe misy fangatahana ao le fangatahana tsy voatery hoe keo zato isanjato fa misy zavatra azo ekena ny fangatahan'ireo olona reo mba tsy teraka olona satria candidat ara-dalàna reo ary reo le voakasika amin'ny vantana mikasika amin'ny fifidianana zany tokony tsy ontsy niavina zany fangatahana ataondry zareo zay zany ny anankiray voalohany faharoa dia misy zavatra azo tanterahana amin'ny alalan'ny lalàna misy zavatra azo tanterahana amin'ny alalan'ny accord politika tokony hojerevana zay satria ny lojika politika tsy lojika ny lalàna tokony hojerevana zay misy zavatra zany tapahan'ny resaka politika dia aveo tanterahana araka ny lalàna misy indray zavatra araka ny lalàna azo ampandeferina amin'ny alalany atao hoe accord politika zavatra azo atao zany amin'ny resaka fifidianana ohatra zao tsy tokony ho sarotra satria zay zany tsy maintsy jerevantsika zay hoe coutume constitutionnelle zay tokony ho jerevana zay hoe inona zany no tokony kolotsaina na ny lalam-panorenana na koa le atsotsika hoe ny jurisprudence maromaro teo azo ampiarina dia tokony ho jerevana io fanaraka amin'ny lalàna satria angatahan le collectif de candidat zay zavatra zay tokony tsy azo tsinotsiny avy mpanao politika firaisam-mon'ny pirenena vondron'olo tsotra maro ankehitriny no samy mahatsapa fa tsy manderaka ny tokony ho izy ny fomba fikirikirana ny fifidianana ka hanaovany rehetra antsoavo ny amin'ny tokony anadiovana ny tokotany mialoha ny anatosana ny fifidianana ny zavatra tahaka izao fampidirana fiaramanidina tsy mandoa taberina andraikitra izao ary ny fanasarotana atao amin'ny kandida sasany izay mbola ahitarantaratra ihany koa ireo karazana fiandaniana isan-karazany raha ny lalàna mifeny ACM na ny aviation civile de Madagascar ny famezivezeny ny fiaramanidina izay tafiditra ao anatin'ny fanampiana ho an'ny maha-olona irery ihany no tokony mahazo ny exonération de redevance de mouvement d'avion fa tsy nyresaka fampelezan-kevitra sy ny lafiny politika isy teo anaty dokam-barotra fohy vetivety isika dia miverina eto aorin'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ina dia vita amin'ny soja voafantany mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro ina plus raffiné que jamais Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 arivo.
Université PEF. Parcours, études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ho toy ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny Banky Fohibe ny Madagasikara dia isan'ny fampiratina izay ho tanterahana ny faha-enina ka hatramin'ny faha-10 oktobra ho avy izao eo amin'ny lampan-tanàna Antananarivo. Ao anatin'izany no ahitana ny tantaran'ny vola malagasy. Famelabela ara-kevitra atao amin'ny talehan'ny Banky Fohibe ny Madagasikara sy ny mpanatota vola avy any ivelany arahana ady-hevitra. Misokatra ho antsika rehetra io fotoana io, entanina manokana ny ankizy sy ny tanora te hahalala ny tantaran'ny vola malagasy. Tsy misy fidim-pidirana. Banky Fohibe ny Madagasikara miavao sy mihamafy orina hatrany. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1? Satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara toy izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza. Satria matehoty amin'ny lafiny rehetra. Ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy. Satria hita eny amin'ny faritra rehetra. Rasoir bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Atao averina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa misaotra no hatrany manaraka mamerina ny arahaba. Anomboantsika izay tapany faharoa izay avy hatrany ara dia mazava ny tsy ny filohan'ny anteny Merandolona nolazaina omaly ariva araka ny tafa izay nataony fa noterina tsy hanao ny asa amin'ny mahafiloha ny pirenena mpisolotoerana azy ity farany hoy ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany manomboka te hiverin-dalana amin'ny fanaran-dalana ihany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao no ny fahitana fa tsy hemotra amin'ny tsirara sy ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ny rehetra. Henri Florian. Ny andro ny omaly ariva no nivoaka tamin'ny fanginany manolana ny zava-misy ankehitriny ny filohan'ny anteny Merandolona raha nitafa tamin'ny mpanao gazety vitsivitsy izay natsony. Araka ny re tamin'ny tafa izay nataony fa niara-ny faneriterena ity farany mba tsy handraisany ny asan'ny filoha mpisolotoerana. Nataony ohatra fa sahala amin'ny sambo tsy misy mpamily ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fahitako ny toedrarah aloha zany dia mandalo kiondalana lehibe indray Madagasikara tia ary lay sambo Madagasikara dia mamakivaky onjan-dranomasina ary tsy misy ny mpanamory an'izany sambo izany. Toedrarah zany amin'izao fotoana izao dia mila ray ny firenena malagasy ary ny tenanay amin'ny mahafilohan'ny anteny Merandolona androm-panjakana faharoa eto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola mijoro tanteraka ary vonona hatrany no andray ny andraikitra amin'izany hoe
fitsonjovana ny fireneny zany hoe vonina tanteraka ny tenanay ary mijery atsany zay masoa ny firenentsika ary miara-miasa kaiky amindreo androm-panjakana rehetra ny antenimeny olona rehetra koa moa zany dia mbola miara-misy lahy amin'ny tenanay mazava ny tian'ny filoana antenimiran-dolona olona zay na koa ireo mpanao politika nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity niara-ny faneriterena maro samihafa ity filoany androm-panjakana ity mba tsy hanao ny asa amin'ny mahafiloa mpisolotoerana azy. Ny zavatra ny voalazany filohan'ny senata Maly dia ataoko hoe raha décortiquena mot par mot dia tena hita fa misy pression zany nahazo an'io ataoko hoe ray aman-dreny zay mitazona ny androm-pandrakana faharoa zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Hozy izy mamakivaky ondran-dranomasina izy ny firenena zay Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia zany anefa ozy dia vonona foana zany ny tenanay hitondra ny anjara brika ho an'ity firenena ty. Dikan'izay zany tena misy fahavononana amin'io ray aman-dreny io fa kosa lay pression any ambadika any tsy fantatsy ny mpanara-baovao hanika endreny eritseritsiny izy amin'ny ataoko hoe andraikitra te ho raisiny eto amin'ny firenena zany fa sainga izay pression zay no manaka anazy zany indrindra ao amin'ilay famille politique. Manomboka te hiverin-dalana manoloana ireo tsy fanaran-dalana maro samihafa izay fa nataony ny fotoanam-panjakana amin'izao fotoana izao. Ohatrany ty mpanao politika manoloana ny fiakarany mari-pana misy amin'izao fotoana izao. Ny langage ohatran'ireny dia tsy mandehandeha ohatran'izao fotsiny fa mety efa misy zany schéma hitan'io président Sénat io ihany koa nataoko hoe pression efa tsy avy eo amin'ny ato politika ny aviantsony fa pression avy amin'ireo communauté internationale eo ihany koa ireo ataoko hoe tsy fantako na ny SADC nge azafady ny ONU nge eto amintsika amin'izao fotoana izao azadino fa mody sarotsaromo amin'le hoe mission d'observation ny zavatra ohatran'ireo fa azadino fa misy tombotsoa andreo firenena avy ivelany foana zany ao ambadimbadika ao ka mety ny fahitany président Sénat ny zavatra misy ankehitriny zany satria efa mandeha any ambadimbadika any amin'izao fotoana izao resaka accord politique zany dia te hiverin-dalana zany ny ataoko hoe amin'ny décision zay nyraisiny zany par rapport amin'ny lettre de renonciation zay napetrany ny filohan'ny Sénat amin'izao fotoana izao ka lasa te hiova langage. Andrasan'ny maro fatratra araka izany ny hoe hiverin-dalana ve ny filohan'ny antenimiran-dolona sy ny ACC manoloana ny tsy fanarahan-dalana maro samihafa misy amin'izao fotoana izao sa anohy hatrany izany tsy fanarahan-dalana izany. Samy hotsarany tantara eto avokoa ny rehetra hohatrany ny fanehovan-kevitry ny maro ankehitriny. Fa tsy maintsy amoraina ny fahafahana mampiasa vola eto Madagasikara na ho an'ireo mpandraharaha ato anatiny na ho an'ireo mpandraharaha avy any ivelany hoy ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo. Tokony ho azo tsapahitanana ihany koa ny tamberana andraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny vahoaka noho ny fanjakana mampiasa ny volam-bahoaka. Gaetan Andriatsilavo. Isan'ny mahatonga ny firenena tsy androso ahatonga ireo tanorana vita fianarana tsy anana sy amorona asa ho an'ny tenany ny fisiany sakatsakana ataon'ny mpitondra fanjakana hatrizay. Tody fahasarotana ireo te hanokatra orinasa sy anatsara ny seha-piariana ao aminy. Mila ovainy izay fomba fiasa izay ka tsy maintsy amoraina ny fahafahana mampiasa vola eto Madagasikara na ho an'ny malagasy na ho an'ny olona avy any ivelany hoy ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo. Dia zay ny zana zay ny anay ny foto-kevitrainy hoe amoraina mba ahafahan'ny olona na tompo-tany na vahiny mampiasa vola eto. Betsaka ny entsikentsika maro samihafa za mitantana orinasa manana orinasa zay sakatsakana ny betsaka fa tsy fanamorana te hanangana zavatra ianao te hiompiomby ianao rehefa hivarotra azy ianao tsy haiko firy moa ny taratasy ilaina vao varotra le omby mafo ina dinina ny efarany tsy te hiompiomby tsony ianao nefa ianao raha miompiomby dia mahavelona olona firy zany ny ompianao io. Varotra omby folo lany amin'ny taratasy ny vidin'omby ray hitanao amin'izany ay ao amin'ny varotan'omby zany nefa mandeha le fahafolo karena
nampandroso antsika hoe fakana fahafolo-karena amin'ny olona anankiray. Ny anjaran'ny fanjakana dia fanamorana an'izany, ny anjaran'ny fanjakana dia fanalana an'izany sakatsaka an'izany, satria zay ny fiveloman'ny olona amin'ny ankapobeny. Dia amin'ny sehampiariana rehetrarehetra dia tsy maintsy zay no ezana ary zay tsy maintsy atao raha tiantsika androso Madagasikara. Tsy tokony ho ny vahoaka no mibaba ny trosa sy ny fandaniana ataon'ny mpitondra fanjakana. Volam-bahoaka no ampiasain'ny mpitondra ka tokony hiverina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny tamberina ndraikitra io vola io. Asa-panjakana zany ani tsika reto mandoa anazy. Vidy paraky ianao dia mandoa etra ao amin'ny kesy-panjakana zany. Vidy siramamy neny dia mandoa etra, mety tsy misoratra hoe fa nandoa misy entra tsy maintsy aloha iny tsika rehetrarehetra zany miantoka ny fampandehanana ny asa-panjakana ny firenena. Dia raha misy manodikodina zany io volam-panjakana sy volantsika io dia izany vomafy ao anatiny eo tsika. Satria matotsika nanao an'io tsy paipaika io dia mba nieritreritritsika zany nanganan-javatra ao tsika rapitso marina sa tsy marina. Nefa le tsy paipaika ataotsika lasa n'olona fotsiny. Satria izy nieritreritrako za fa nandany vola be nanao an'izao dia alaiko any amin'ny zareo indray zany io rehefa avy eo. Zay ny mila hovaina. Dia zay le hijoroana ao anatin'le elana amin'ny resaka kolikoly sy zatra tsy manjary rehetrarehetra. Isan'ny trangana ampitarainany maro mahakasika io asa-panjakana io ny eo anivon'ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tsy tokony andoavam-bola ny sekolim-panjakana. Tsy izany anefa no zava-mitranga ito amintsika ankehitriny ary mitombo isa-taona io vola tsy maintsy alony ny ray aman-dreny mampiana-janaka eny anivon'ny sekolim-panjakana io. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana miaraka izany hoy ny kandida halarana faharoa ka omena lanja amin'izany ireo olona tena mafy ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tsy azo idoirana ny fanatsarana ny zotram-pifidianana sy ny fomba fiasan'ny CENI mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena isorohana ny mety tokoriza teraka izany. Tsy maintsy manara-dalàna ihany koa ny rehetra miainga amin'ny mpitondra sy ireo rafim-panjakana sy ny fitoniana araka ny votra tao anatin'ny fandaharana angaroedana androany. Onona saina. Mitoy ary misandraka ny endrika fandikan-dalàna eto amin'ny firenena ataondro rafim-panjakana isan'ambaratongany fa nitsakitsahana ny lalàna izay mahatonga ireo kandida ho filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats ho famerenana ny Madagasikara amin'ny laoniny iaina ao anatin'ny tanitan-dalàna manaja ny soatoavana demokratika. Demokrasia izay isan'ny voahososy eto amintsika raha tsy hijery afa-tsy ny tao anatin'ny 3 na 4 bolana farany. Ho avy zao ny fifidianana olona maro no verzou vokatry ny tandrevaka sy fanaovana be marenina ataon'ny CENI. Zay tao an-trano olona 5 mianaka dia tsy voasoratra. Rehefa nakany amin'ny fokotany nanao réclamation tamin'ilay midiny voalohany iny dia teo amin'ny 10 minitra teo nijanonako tao amin'ny fokotany dia nahatratra teo amin'ny olona 20 isa teo zany zahay no tratrany kamitovy. Rehefa niresaka tamin'ny tao amin'ny fokotany tao dia nilaza izy ireo fa teo amin'ny 700 teo zany ny fienany raha miohatra amin'ny lista fifidianana tamin'ny 2018. Eo zany nampametraka fanontaniana hoe nisy olona nifindra monina be dibe sa nisy olona maty be dibe sa tsy fantatra mazava. Amin'izao fotoan'izao dia hiaran'ny antso-jay ireo olom-boafidy ireo. Rehefa mba mifampiresaka aminy ianao dia anontaniana izy hoe fa maninona ro raha mba manapoitra an'izany na mba miresaka momba an'izany dia tsotra be ny valiny. Matahotra zay ary miatra mitendanay mihitsy. Dia inona miatra mitendanareo? Dia ozary zareo hoe ny président CNA raha olombe akaiky ny fitondrana amin'izao fotoan'izao raha ny fahazahoana azy ny fahamarinana sy tsy fahamarinana moa tsy fantatra ozy fa zay mihitsy dia zavatra ny tenenitrareo hiaran'ny antso-jay matahotra ko mainka fa zay mera kely ety zay mihitsy no fiteny hoe zay mera kely ety mba afaka hoe dikan'izay zany dia miaritra n'izany zavatra tsy fanarahan-dalàna sy antso-jay zany. Efa nampozana izao tsy fahatombanana maro misy eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana izao hoy ny fanokevitry ny mpanao politika ny vahiny tao amin'ny fandarana angaredona. Dia andao amoarina anganadaingana ny lisy mpifidianana zay li zay fa zava misy amin'izao fotoana ny ka mahatsiraviny ary io efa nitenenina be dia be amin'ireo candidat rehetra no namielona lakolosy tamin'io hoe tsy mety io ny alanenina tany amin'ny CENI hoe zao no atao ary nanampi rehefa imbetsaka impirimpiry firy volana fa ianao zany raha azo damosa ay za misy paipaika ao profony zany voaka ny lisitra iny voaka ny lisaka jerendraka inona
zay niaya rehetra tamin'izany a am'izao fotoan'izao anatin'ny doly filohan'ny repoblika zany a dia androm-panjakana zany hoe ekina lay firenena ray manontolo ka raha iny no tsy malagasy sarotra be mihitsy ny ino fa hoe anjaraka ny doly Madagasikara ay ve zany ny anisany ka raha mbola misy very raha mbola misy fofinaina foana de mandà mafy mihitsy hoe tsy mety tsonikosy ampy zay fitaka zay arao ny lalàna voalohany lalàna zay efa mipetraka mazava tsara anatin'ny lampanorenana no hoe tsy azo fidiana ny olona tsy manana ny zoam-pirenena malagasy fa efa nandahany zany satria safidy ny zoam-pirenena vahiny frantsay eto andresaka miazakazaka nitondra raha-pirenena amin'izao fotoana izao itoeraka izany fandarana angaredona iarahan'ireo fahita lavitra sy onjam-peo maro manerana ny nosy misala amin'ny fikarakarana sy ny fampitana izany eo ihany koa ny fahafana manaraka izany amin'ny tambazotra tsirasira Facebook angaredona izay hitondrandreo mpanao gazety maro ny famakafakana andraisana vahiny sy antso tarby avy amin'ny lafivalin'ny nosy fa ihany koa ampitana mivantana ny zava-mitrangeny akanja amin'izao toedra raha mafampana eto amin'ny firenena izao mba tsy hahatompony mangatakatiny ny vahoaka malagasy fa halalany vaovao ny zava-misy sy ny miseho eto amin'ny fireneny. Manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ary manameloko tanteraka ireo endrika tsy fanaran-dalàna misy ankehitriny ny mponina avy any Soanala faritra Anosy. Isan-tseken'izy ireo hatramin'ny farany ny raharaha nasionaliten'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay tsy hitondra filaminana sy fitoniana ny tsy fanaran-dalàna ankehitriny izay teraka olana maro eto amin'ny firenena. Fa nampanazavana. Tony zany ny firenena. Zay ny mampikorotana antsika nany io. Tsisy an'izay zavatra zay. Noho izany zany dia izay ireo zavatra rehetrarehetra reo zany raha-pirenena amin'ny ankapobeny dia tsy milamina eo. Ary zahay asimo agny aminay amin'igny faritra misy anay izay nitononiko teo aloha igny tsy mankasitraka an'io mihitsy. Ninino zavatra hitranga eo zay zany tsy andesim-bazaha. Vazaha ny alany ray aman-dreny be sika taloha ny raza sika taloha ny ady namono tena tamin'ny 47 maty aby. Dia vazaha koa ny nday antsika tsy tadidio sara sy ny frantsay ny hala fa resaka manany fiandriana ny frantsay dia manany fiandrianany koa ny malagasy. Zay zany tena apetrao tsara zany zay mamalagasy antsika zay zany. Zay nitsangananay hoe resaka hoe tena nitsehanay mihitsy zany ny razana gasy ray manontolo. Tangalamena, Soja, Lonaka, tanà rehetrarehetra dia mila mihetsika zany amin'izao fotoana zao. Ajao lalam-panorenana dia manaja an'io aby ny malagasy ray manontolo. Fa raha olo raiky mandika an'io ka tsy hajaina io angako amin'izay avao resako. Mahakasika ny fiainam-pirenena izay hatrany dia mibaribary ny fahadisoana amin'ireo kara-pividianana izay miparitaka eny anivon'ny fokontany raha ny fanadihadiana natao ankoatra ireo doublon maro amin'ireo izay voasoratra anarina nandritra ny fanavaozana tanteraka ny listim-pividianana no tsy nahazo kara-pividianana ho an'ireo fokontany ivelana Antananarivo. Misy amin'ireo karatra tonga eny amin'ny fokontany aza no an'olona efa nodimandry raha ny fanazavana fitinokolonana mitatry ny antsipiriny izay. Doublon, fahadisoana anarana ary adresy tsy mazava. Ireo amin'ny akabeny tsy fahatombanana hita amin'ny kara-pividianana izay miparitaka eny anivon'ireo fokontany. Raha ny tetsy amin'ny fokontany site Akany Firaisana, Kaminina Andranona Oatra, efa nahatratra 10 ireo doublon tsikaritra tamin'ireo kara-pividianana. Teto aminay zany zao 370 sy arivo ny mpifidy dia 10 tamin'ireo zany no misy doublon. Raha eto amin'ny fokontany atidiko aloha zay aloha hoe amin'ny maseho fokontany presque fatafatatra daholo zany ny olona eto aminay. Misy zany le olona tsy fatako moa mahatonga anazy hoe lasa doublon fa zay manana fiche de renseignement eto dia jereny zay hoe ao mbola ao marina ve ty olona ty dia lasa zay vao mandeha mitondra an'le karatra le hoe doublon makany dia miteny le olona moa hoe za tsy mifindra tsy naninona koa no lasa doublon. Tsy ny eto amin'ity fokontany ity ihany, maro amin'ireo kara-pividianana miparitaka any amin'ireo fokontany manekana ny nosy no nahitana tranga tahaka izany. Olona iray mana kara-pividianana miisa 3. Zaho nahazo kara-pividianana 3. Vao mifidy zaho 3 zegny kara-pividianana nahazo.
amin'ny agnarana anakavy ro carte fividianana io vogno za ifidy afaka ifidy telo satria hoe carte fividianana telo nazy ohatra nareo nagnamia carte fividianana telo e carte fividianana telo nazy amin'ny agnarana anakavy izy ankoatra ireo doublon ireo saika ahitana fady sontsipelina ny anaran'ireo mpifidy anatin'ny karatra raha ny hita any amin'ny akamaroan'ireo fokontany nanaovana fanadihadiana tsy mazava ny adresy ao ireo karatra izay tsy ahitana adresy mazava toy ny hoe monina ao Antananarivo misy amin'ireo adresy ihany koa no tsy mitondra ny anaran'ireo mpifidy mipetraka anatin'ny lotrano anaran'olo-kafa no voasoratra ao raha zany mahafanina anay le tonga le olona mitady azy mety ohatra zao hoe ambinitso ohatra dia lasa raha zany dia tsy maintsy anao zany no comprendre hoe tokony aiza zany ty anaran'ny olona ity no mitovitovy amin'io mba hita ao anaty karapio anaty boky any izy rehefa deo rehefa zany zao le anarana aty hoe rasoavana ty hoe rasoavana ohatra dia nefa ny anaty boky mety asoavana na mety ohatra zany dia zao le olona misy adresy fa ianao zany no miezaka mitady an'le izy ohatra hoe V3 izy dia le V kosa no voasoratra teo fa le 3 tsy hita dia ianao zany malala le anarana sy ireo fokontany eto Antananarivo ihany avy roeny tsy fahatombanana amin'ny kara-pifidianana any amin'ireo fokontany ivelan'ny renivohitra ho an'ny fokontany fandrakotra komina feferana manokana misy amin'ireo mpifidy izay voasoratra anarana nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisitra no tsy tafiditra anatin'ny kara-pifidianana ny tombony isan'ireo mpifidy saingy tsy fantatra hoe rahoviana na lasaiza ny fanampin'ireo karatra ny kara-pifidianana ty aminay zany dia efa manomboka mizara ny olona le olona tompona andraikitra amin'ilay iarana an'ilay karatra dia misy ny karatra somary misy fahadisoana kely ny anarany zany hoe tena miova hafa mihitsy zany zao le anaran'ilay olona fa zay moa zany nataon'ireo dia nametaka fanontaniana maro ilay tompon'le izy hoe ahoana ty dia aleo aloha zany mandeha amin'io fa mbola tsy aiza dia ankoatran'izay ihany koa misy le tsy nahazo karatra mbola tsy fantatra zany zao hoe amin'ny novina no avy ilay ambiny fa misy fotoana dia le tonga aloha nizaraina nanapikikely anazy fotony zany zao hoe rehefa nanao ny fisoratana anarana izahay tamin'izany fotoana nanoratra anarana mpifidy dia betsaka ny tafiditra tao anatin'ilay lista tonga amin'izao fotoan'izao manoloana izay tsy fahatombanana rehetra izay manano sarotra ny fizarana mitombo ny asa raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra eny anivon'ny fokontany no ireo lesoka amin'ny seni ny akamaroan'ireo olom-pirenena izay tsy mbola nahazo izany le anarana tiso ino no miverimberina kely teto aminay somary mipetsapetsaka tsy voaisaka fa matetetika misy tiso frappy kely dia misy numero lotrano zay no tiso matetika hitanay hoe lesoka kely amin'izy zany zao a tena ohatrany nataondry zareo kely loatra le izy a dia sady le tampon nataony takonany ao le loatrano dia sarotsarotra be zay zany ana tokony hoe mba tsaraina kely zany ty le karta ty fa io zany hitako ohatrany tena kely loatra sady nataondry zareo tsy neto a le tampon nataony ampovoany be loatra dia tsy hita mihitsy le loatrano sahirana be zany zay ne nataraikiraiky kely anay zao satria nitirena tsirairay atony loatrano zao dia le loatrano no lasa problème dia mba tsaraina hatrany zany le lista le karta ny tena hitanay kely loatra raha ny fantatra omena ireo tompony anarana mitondra ny kara-panondro ireo kara-pifidianana nahitana doublon misy amin'ireo kara-pifidianana voatontaza no anaran'olona efa nodimandry izay averina eny amin'ny senira ny fanazavana ny teny anivon'ny fokontany mampametra-panontaniana hatrany araka izany io fomba fiasan'ny seni io tranga izay mampanahy amin'ny fangararan'ny fifidianana raha tsy ivina ireo ratsy mangaka any seni isaky ny faritra no ny andraikitra ny fanontana ireo kara-pifidianana raha toka ny eny anivon'ny distrika no nanao ny tombo-kase vao tonga eny anivon'ny fokontany manamafy izay ihany dia betsaka ny lesoka hita manoloana ny fikarakarana sy fanomanana ny fifidianana ny volana novambra ho avy izao raha ny filazany avy amin'ny KMMR Toliara tranga izay manamafy sahady ny fisiany tetika tsy ampadio ny fifidianana fanadiadiany Espérance Massonette Kolo Toliara tsy ela ary efa manakaiky ny fifidianana izay ho filoha hitondra ny Madagasikara ato anatin'ny 5 taona manaraka ny zava-misy anefa
dia mbola betsaka ny tsy fahatomombanana hita manodidina ny fanomanana azy izao raha tsy ilaza ny tsy fahatafidiran'ny olom-pirenena sasany ao anatin'ny lisym-pifidianana ihany raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny aloha ny zava-misy angamba dia feno tsy fahatombanana zany tsy tolombana zany ny fanomanana ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Tsika angamba miaraka mahita fa be menimena tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana. Ny olana koa ny zavatra hitako zany dia ny fitombony bureau de vote. Misy toerana sasany zany zay tena mitombo dia mitombo ambony be le bureau de vote tsy hainao hoe inona ny antony. Zay zao mahita raha mikajikajy nataonay zany atao anatin'ny faritany piliara dia be dia be ny bureau de vote eretseretinay fictif. Misy zany le bureau de vote tsy fantatray hoe aiza reo bureau de vote. Ohatran'izay koa ny fokotany zay any amin'ny région Anjoiny any. Région Anjoiny zany dia misy mitovy amin'ny Ambovonde zao raha mijerena tany amin'ny 2018 eo amin'ny 358 eo nombre ny fokotany. Tamin'ity taona ty zany dia miakatra misy 348 hafa koa zany. Zany fa presque fa 100% ny fiakarana fokotany. Raha vao misy fiakarana fokotany zay zany midika amin'ny bureau de vote midika amin'izay. Aiza daholo reo fokotany reo dia aiza daholo reo bureau de vote reo. Manoloana izany dia mahatsapa ry zareo avy ao amin'ny KMMR fa efa maro ireo tetika ataon'ny sasany mba tsy hampadio ity fifidianana ity. Tsy ekena nefa izany raha ny fanazavana hatrany fa lasa hamboly korontana. Aoka ny lalao mba hadio. Raha mbola tsy madio azaroso. Diova aloha. Madio zay vao mirosoa amin'izany fifidianana zany. Fa raha io rosonareo amin'izao enjiny amin'izao io dia maro zavatra ho simba eto. Maro ny karazana halatra efa henipenina ny stratégie rehetrarehetra hampiasainareo efa fantatra. Ary tsisy handraika amin'izay. Tsy vitan'ilay kandidanareo fa tsy tokony hahazo ilatraka. Fa mbola maro koa ny halatra zay volavolaina amin'izao fotoana zao. Iza ny olona handraika amin'izany eto. Araka izany dia miantso ny vondron'ireo kandida iraika ambin'ny folo ity farany hijery ny hampadioany ity fifidianana ity fa tsy hanjary sady hanimba zavatra maro io raha ny nambarany. Izany makasika ny pejy politika ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana sy manodidina azy fa hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika manomboka eto dia afaka mandefa vola na manao transfert d'argent any amin'ny compte ny M-vola avokoa amin'izao fotoana ireo mpanjifa ny MCB Bank tahaka izany ihany koa ireo mpanjifa ny M-vola manana compte MCB hoy ny tompony andraikitry ny rotonta fiara-miasan'ny M-vola sy ny MCB Madagasikara ho fanamorana ny fahafahan'ireo mpanjifa ny rotonta mandefa vola fa ihany koa ahafahan'ny MCB Madagasikara manao ny digitalisation ny tolotra omeny ireo mpanjifany. Daniela Minarso. Malalaka amin'izao fotoana ny tolotra fandefasam-bola eo amin'ireo mpanjifa ny MCB Madagasikara sy ny M-vola tamin'ny alalan'ny tolotra vaovao nomeny M-vola raha ny nambarany ireo tompon'andraikitra androany. Fiara-miasa ny M-vola sy ny MCB Madagasikara. Fiara-miasa eo amin'ny MCB sy ny M-vola efa ela no miara-miasa haya dia tombony ho an'ny MCB aloha zany satria tanjon'ny MCB amin'ilay hoe digitalisation ny tolotra izay omeny mpanjifanay dia hita tao amin'ny tolotra omeny vola zany izay ahafahanay mamety an'ilay digitalisation ny mpanjifanay izay. Ilay fomba fiseho zany afaka zany mpanjifan'ny MCB mandefa vola amin'ny compte ny M-vola. Dia afaka koa mpanjifa ny M-vola manana compte MCB mandefa aty amin'ny compte ny MCB. Dia ny fahatelo ny compte manana compte MCB izy mandefa any amin'ny mpanjifa M-vola na dia tsy compte ny M-vola izy io. Tanjony tolotra ny anamorana ny fahafahan'ireo mpanjifa ny roatonta mifandefa vola amin'ny alalan'ny application ny M-vola raha ny fanazavana hatrany. Ny simplicité angamba tonga dia valiko voalohany tsotra be izy io. Tsy mandeha lavitra be zany ianao fa efa misy le application ny M-vola izay ampiasain'ny erany amiasan'ny M-vola moa zany dia ny sécurité amin'ny efa hoe lafin'ny teknolojia moderne zao tena efa ambony dia ambony mihitsy ny sécurité an'izy io. Misy koa an'ilay izy maka banque makany amin'ny M-vola maka aty aminay misy koa. Tsy aivina androany no natao ny lancement officiel ny tolotra fifandefasam-bola eo amin'ireo mpanjifa ny M-vola
sy ireo mpanjifa ny MCB Madagasikara ity. Efa afaka misitraka io tolotra io avokoa araka izany ireo mpanjifa voakasika. Rongony misa roa amby roapolo gony sy olona telo no sary nitafika malagasy tamin'ny alalan'ny commandant de la zone de défense et de la sécurité Matana natao amin'ny fokotany Tanjondava commune Analavory district ny Manakary. Raha ny fanazavana ampanarahana ny dingana sy izay voafaritry ny lalàna ny mikasika ireo olona tratra sy ireo zava-mahadomelona ireo. Fanampy fanazavana. Roa amby roapolo gony izy ireo ny gony iray sahabo enina kilao. Zany hoe manodididina ny 300 kilao eo. Marivo. Fa raha ny filazarana tantarana azy dia avy any Marovitsika any midongy atsimo any ny alan'izy ireo. Ny anamarana na hanambiso an'izay dia ny fanadihadiana. Ny ahitana ihany koa izy ireo namany lefa, izy ny mpaniraka, izy ny paka dia ny fanadihadiana. Fa araka ny voalazan'ny ramatoa préfet teo, ny fanadihadiana dia ankininay ao amin'ny gendarmerie fitovonany menan'ny groupement zany ireo dia zareo no manao fanadihadiana, izy manolotra azy any amin'ny fahefana dia any amin'ny tribunal. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona misy 12 no namony endry tao anatin'ny iray volana tany Suède vokatry ny ady misy eo amin'ny gang roa samihafa any an-toerany tao anatin'ny taona maro nifanesy. Hitrangana von'olona amin'ny alalan'ny fampiasana ireny bomba ireny tany Suède. Tranga izay nambarin'ireo manam-pahefana an-toerana fa efa tafahoatra ka nilazany anao ny fomba rehetra andratrarana ireo vondron-jiolahy ireo ny fitondrana suédois. Fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Atao anatin'ny taona maro, trangana herisetra maro no tsikaritra tany Suède. Olona roa no namony ainy vokatry ny fipoahana milina iray. Tovolahy iray hafa ihany koa no maty vokatry ny tifitra azo azy. Ora vitsy tao alohan'io. Misy 12 araka izany ireo namony ainy vokatry ny fitifirana tamin'ity volana septambra ity ihany. Conflit national na ady eo amina vondron-jiolahy roa samihafa na gang ao Uppsala Suède no antony ity famonoana olona misesy ity. Raha ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahefana suédois. Ny lehiben'ny iray amin'ireo gang ireo izay teratany turco-suédois monina ny Turquie. Anao ny fomba rehetra azoana ireo vondron-jiolahy ireo ny fitondrana suédois ho ny praiministra any an-toerana androany. Hosaziana faran'izay enjana izy ireo raha ny teratany suédois, ary raha teratany hafa kosa dia horoahana hiala ao an-toerana araka ny fanambaran'ny praiministra ihany. Ity fanambarana ity izay isany nanamelohan'ny praiministra ny politika mpanjakana suédois teo aloha tamin'ny nanalalahana ny fifindramona tany an-toerana taona maro lasa izay. Dia zany reto mpilasy tomoko vavy no masakazo natolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao naraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao amin'ny rahampitso indray dia samy mitomba amin'ny fahasoavana. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. En choisissant l'université PEF, PEF et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Nivava. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.